Manao daholo tsika rehetra e. Salama? Tsara zany. Manonona ny fiadaran'ny Tompo sy ny fahasoavany ho amintsika indray tratra ity an'ity indray. Amaraparantsika ny amin'ny lesona lodikia zany ary anisan'ny lesona teo amin'ny fiangonana tena lava zany izy io satria zava-dehibe ny zavatra nianarana tamin'izy io. Ary tsy maintsy jerentsika koa inona moa ilay torohevitra nomen'i Jesosy zany. Fa tsy hoe tononona fotsiny ity ny torohevitra dia vita ity dia tohizana indray ny lesona fa tsy maintsy vakavakaina tsara satria izay ilay boky faminaniana hoe sambatra izay mamaky sy miaina ny boky ity faminaniana ity ka mitànina izay soratra ato anatiny fa hatombotra ny androny. Ka tsy maintsy namakafaka antsika nandinikitsika hoe inona ny zavatra miafina atao anatin'izay zavatra izay. Alohan'ny anohizantsika ny lesona raha dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka ary izany metraka izany metraka izao fampianarana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao izay iray hatramin'izao ko mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ianao no mendrika ho deraina iray io, mendrika kalazaina, mendrika homem-boninahitra hatramin'izao ko mandrakizay. Halleluja, halleluja. Misaotra anao izay iray fa noho ny fahasoavanao no nanomezanao anay ny Jesosy Kristy Tompo ho famonjena anay mba ho avitra izay noho ny fahotanay. Ka dia midery anao izay iray mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Ankehitriny dia mbola nomenao ihany koa izay ny boky ny Apokalipsy, fanambaran'i Jesosy Kristy mba hanambarany amin'ny jaonina mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana izay alefa amin'ny mpanomponao rehetra izany Andriamanitra. Ka mbola fitiavana nomenao anay, ampafantarinao anay amin'ny teninao. Ary izy ny afatra izay hoentinay amin'ity an'ity dia ao anatin'ny afatra ho an'ny fiangonana farany izay tratra izao vaninandro izao. Eny Andriamanitra, aoka izay tsy hompieny mpanadino fa hompakatoa ny teninao. Aoka ny Tompo tsy hanamafy ny fonay izay fa hanetry teny eo anatrehanao ka mba ho tonga amin'ny fibebahana marina eo anatrehanao. Mifona raha eo ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Mamindrafo aminay raha eo mamela ny elokay renao. Mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Aoka ny ranao ndrakotra anay tsiraray avy ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ianao Kristy. Aoka ny anjelinao Jehovah hitomy manodidinay ka hiaro anay sy tantananay. Ary aoka Andriamanitra ho androraonao anay ny ianao. Rakofindranao ny fampianarana amin'ny teninao Andriamanitra ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ny. Rakofy amin'ny ranao Jesosy ny fifandraisanay sy ny tokantran'ny tsiraray avy ka arovy amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ny. Ary ankehitriny Andriamanitra raha hianatra ny teninao sy handinika izany izahay. Dia meteza raha io hiteny aminay anie ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa voninkaena izay vahoakanao. Dia sokafo ny fonay sy ny sainay iray hamantarana ny sitraponao. Dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanainao masina fa voninkaena izay mpanomponao. Fa raha zaza mitondra ny teninao dia fitaovana ihany. Aoka ny fanainao ny asa amin'ny fahafenoana tanteraka ny sitraponao. Misaotra Tompo Iray Masina amin'ny anaran'i Jesosy nandratanaizany vavaka izany eto anatrehanao. Omenanao ray ny voninahitra sy ny dera, ny anja sy ny saotra. Halleluja. Fahasoavanao sy ny fiadananao kosa ray aoka ao aminay zanakao. Dia raina mandrakizay ny anaranao Kristy io. Halleluja. Amen. Sorantsika amin'ny Tompo mbola afaka ny fampivavaka isika. Anoho ny lesona ary isika izany. Lesontsika farany dia niresaka tsika mikasika ilay hoe tsy fantatrao fa jamba ianao. Zany hoe lodikia jamba zany dia hoe mividiana odi-maso. Mila mividy odi-maso zany ny lodikia. Ka inona moa no mahajamba ny lodikia satria lodikia zany mieritreritra hoe izy tsy jamba fa mahiratra izy. Io zany ilay avinavina ho aminy foana tahaka n'ilay hoe izy efa nieritreritra hoe fa niary fananana be, fa manan-karena ka tsy manan-java mahory. Izy koa mieritreritra hoe tsy jamba izy. Nefa Jesosy dia niteny azy hoe jamba ianao tsy mahiratra ny masonao fa mividiana ianao amiko odi-maso fa ny odi-maso eo aminao izay varotanao tsy izy io. Na odi-maso io raha tsy izy io. Ka nijerentsika teto zany ilay izy dia izao hoe inona moa ilay hoe fahajambana zany. Ilay fahajambana zany dia izao hoe ilay fahotana ilay fahajambana. Zany hoe misy ota zany eo amin'ilay fiangonana zany. Milefitra ao satria Jesosy mihitsy no niteny manao hoe raha milaza ianao fa mahiratra izy dia tsy afaka ny fahotanao. Fa raha ohatra milaza kosa ianao fa jamba dia manao ho afaka ny fahotanao satria
manatona an Jesosy zany ianao mba ho afahana ny fahotanao. Dia ity fiangonana ity nefa zany hoe mikasika zany ny fiangonana farana izy ity. Ary tsy niraisina hoe ny fiangonana adventiste ihany fa ny fiangonana rehetra izay misy zany dia zao hoe izay manana ilay toerana hoe matimaty io zany dia ilay afatry Jesosy dia miteny mihitsy manao hoe tsy afaka ny fahotanareo, nareo izay milaza nareo mahiratra io tsy afaka ny fahotanareo. Fa mila miala amin'ny toerana zany hoe mila mibebaka zany ilay fiangonana. Ary izay ilay tenin Jesosy miverina foana ilay izy manao amin'ilay 1:7 manao hoe izay tiako sy no anariko sy faiziko koa mibeba ianao izy. Zany hoe miantso amin'ny fibebahana zany Kristy. Izay tiako no anariko sy faiziko koa mibeba ianao zany hoe mibeba mividiana ilay odi-maso amiko ianao mba hiratany ny masonao mba tsy hisehon'ny fitanjahana satria mitanjaka ianao. Zany hoe misy fahotana aminao mila esorina zany izay zavatra izay dia ny teny niraisika tamin'ny tenin'Andriamanitra teto dia hoe iza moa ilay fahazavan'izao tontolo izao dia hoe Kristy ilay fahazavan'izao tontolo izao. Ka izay manaraka an' Jesosy dia maneno tsy mandeha amin'ny fahamaizinana intsony fa mahita ilay fahazavan'ny fiainana. Zay zany ilay izy. Raha mandray an' Jesosy zany ianao izy ilay fahazavan'izao tontolo izao izy je suis la lumière du monde izy. Iza ilay fahazavan'izao tontolo izao. Ka izay manaraka aho izy dia manao tsy miaino anatin'ny fahamaizinana intsony fa izy ny ahita ny fahazavan'ny fiainana ao izy. Dia hitantsika kely tao ihany koa satria fitsarana zany io, ny fitsarana nataon'Andriamanitra dia zao. Fitsarana ao izy Jesosy dia zao. Ny mahiratra ho jamba ary ny jamba ho mahiratra. Zay zany ny fitsarana ataon'i Kristy izy. Ho an'ireo izay milaza ho mahiratra dia jamba izy. Fa izay jamba mitady an'Andriamanitra zany dia ireo no mahiratra. Fitsarana zay izy Jesosy. Dia ilay fitsarana ihany koa izy dia zao tenenina atao amin'ny Jaona 4. Raha antsika ihany koa atao amin'ny Jaona 4 dia ahona ihany koa izy. Jaona 4 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Jaona 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20 dia zao ny teneniny ato amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino azy dia tsy eloina fa izay tsy mino kosa dia efa voaeloko. Raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanameloana, izao zany no fitsarana. Fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava, nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Maninona zany le olona tsy mandray, tsy mety mividy an'ilay odi-maso? Maninona le olona tsy mety hampahiratana? Satria izy mbola makamamy ilay fahotany zany. Mbola aloha ny mifikitra kely amin'ilay filany sy ny faniriana. Izy nefa te ho tononona foana, izay mahamatymaty azy. Izy te ho tononona hoe afao tondromaso izay ka aoko tononona amin'ny anaranao. Atao hoe kristianina ihany izay. Fa aloha ny ataonay ihany no ataonay, ny hoaninay ihany no hoaninay, ny tafianay ihany no tafianay. Dia raha vao manao an'izay izy dia tsy afaka zany ny helony. Ary fantatsika fa raha vao matimaty ny toerana misy anao dia efa alohan'ny vavan'i Jesosy ianao zany. Efa alohan'ny vavan'i Jesosy ianao satria le mifamatimatesana zany ny zavatra matimaty dia hoe le toerana misy an'le matimaty zany dia zao hoe répugnion, zavatra maharikoriko, zavatra mampandoa zany zay. Dia alohan'ny vavaka ianao. Dia toy zany le vaky teny manao hoe fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava fa andrao hita miariary ny asany. Izay rehetra manao ratsy izy dia mankahala ny mazava. Tsy tia manantona an'io izy. Le olona zany dia zao, Laodikia zany, raha mbola amin'ny izay mihitsy izy. Raha mbola amin'ilay toerana matimaty zany ianao, dia inona ny zavatra misy? Mankahala ny mazava zany ianao. Tsy mety manantona ny mazava ianao. Fa raha miala amin'izay toerana matimaty izay ianao ka andeha amin'ilay hafanana zany, tonga amin'ny fibebahana ianao, dia manantona ilay mazava ianao. Zay no mbola fitiavan'i Kristy zany ilay izy. Tena mbola fitiavan'i Kristy izy. Satria manina izy tsy manantona ny mazava? Tsy te hiala izy amin'ilay toerana misy azy. Satria izy nge malala ratsy ny asany. Fa mamy loatra ilay izy dia mifikitra amin'ilay izy. Eto izany fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Raha manao ny marina zany ianao dia manantona ny mazava. Raha vonona tonga amin'ny fibebahana marina ianao hiala amin'ny faratsianao dia manantona ny mazava ianao. Dia haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Atao miarihary sy mianjahanjy eo anatrehan'Andriamanitra izany. Satria manao ny marina izy. Zay zany ilay izy. Dia
aty ihany koa dia zao ihany koa ny tena tia amin'ny Matthieu toko 7:10 jerentsika kely Matthieu toko 7:10 dia ny andininy 5:10 toko 7:10 dia vakitsika mihitsy le izy manomboka eo amin'ny andininy 7:10 andininy 7:10 no vakitsika dia vakitsika hatramin'ny 5:10 andininy 7:10 ka hatramin'ny 5:10 dia zao no vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mikasika zany an'ireo olona zay tsy mety manatona le mazava fa mifikitra amin'le toerana misy azy io. Andriamanitra nefa tia an'le fiangonana. Zay ny antony nandefasany an'le afatra zany ho an'ny Laodikia satria tiany io fiangonana izay rehetra tiako izy no anaraka fa zany hoe fitiavan'Andriamanitra ke zany. Dia zao ny teneny andininy 7:10. Ary noho izany dia fanoharana ny tenenako amiko satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminaniana Isaia. Zany hoe ity fiangonana ity zany mijery izy fa tsy mahita. Dia tanteraka aminy ozy izy le faminaniana Isaia. Dia zao le faminaniana Isaia. Andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hafantatra, ary jery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa adala ny fony zao olony zao, ary efa lalidalovina ny sofiny, ary efa nakipony ny masony, fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy eo. Maninona moa no nakipony ny masony? Mba tsy jereny. Ary maninona ny tapena ny sofiny mba tsy henony? Satria ndrao izy izy, maninona? Ahita ny masony sy andre ny sofiny, dia hibebaka izy ka hasitrana azy eo. Izay nge mahatonga azy hoe mamy loatra le nofo dia mifikitra izy. Hoe zany ke raha manatona dia tsy maintsy hiala amin'ity toerana ity zany. Dia ahoana zany ity zavatra ity? Mamy loatra le kapoaka eo zany. Misy kapoaka io, tsy haiko mety arena io, tsy haiko mety voninahitra io, tsy haiko mety resaka hoe fahamenarana koa io, tsy fantatra. Betsaka zany io. Izay mahatonga azy amin'ny toerana fahajambana io. Dia aleony mihitsy manakipy ny masony. Fa raha manasokatra ny masony izy dia ndrao ahiratra ny masony. Raha manokatra ny sofiny izy ndrao dia aheno ny sofiny. Ka hibebaka izy dia hasitrana azy. Fantany fa raha manatan'Andriamanitra izy dia ho afaka izy. Nefa amin'ny lafiny anankiray zany mifikitra izy amin'ile nofo. Izay nge le mahatonga azy hoe amin'ny toerana matimaty no misy azy. Satria sady tsy mafana izy no tsy mangatsiaka. Izy teo amin'Andriamanitra iny fa izy tsy tena hafana loatra. Satria raha mafana loatra izy dia adinony le zavatra mamy ato ambany ato. Dia aleo ny matimaty ihany sady eo ihany izy io. Nefa le antson'Andriamanitra zany io mitondra azy amin'ny fibebahana. Dia io ohatran'le ianao zany rehefa miziriziry amin'ny faharatsiana dia manahoana? Tsy hitanao intsony zany le fahamarinan'Andriamanitra. Na dia efa mandondona eo aminao ary le fahamarinan'Andriamanitra dia tsy hitanao hoe fahamarinan'Andriamanitra. Na le bitsika ny fanahy rehefa mitenenao zao nge ny tokony ataonao, lasa tsy heninao intsony satria efa manety tadiny ianao. Lasa tsy hitanao intsony ny zavatra hoe tsy mety satria efa manakipy ny masonao ianao. Ataonao fotsiny hoe mety zao e. Miezaka manamary tena fotsiny zany ianao hanamarinanao ny asanao. Dia ohatran'ny Balama io fa niresantsika teto Balama. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny Balama? Balama dia mpaminanin'Andriamanitra Balama. Fa noho ny fitiavan'ny Balama vola dia nanahoana? Nanamafy ny fony izy, niziriziry izy, ka lasa izy. Voana efa nisakanan'Andriamanitra izy tsy handeha ho any amin'ny mpanjaka Balaka hanozona ny Israely. Dia mbola manahoana ihany? Mbola nampihatra anony ihany reto iraka ny rany Balaka reto. Ary nidevantena azy Andriamanitra hoe aza makany ianao dia mbola nanontany ihany izy. Ka ianao zany rehefa tena manontany amin'Andriamanitra foana, rehefa nitenan'Andriamanitra indray mandeha, indroa ianao tsy mihaino. Kanefa miinsiste ianao dia avenan'Andriamanitra ndana ary hitanao izy ataony dia lasa tokoa izy nandeha. Vokatra an'izay zavatra zay. Nitsenain'ny anjelin'Andriamanitra teny an-dalana izy miaraka amin'ny sabatra. Anakana azy tsy andehony amin'ny Balaka hanozona ny Israely. Tsy hitany anefa le anjely fa ny zavatra hitan'ny Balaka dia zao. Ny zavatra hitany, tsy hoe zavatra hitan'ny Balama, zavatra hitan'ny Balama dia zao hoe le fanomezana lehibe izy omen'ny Balaka azy ny miandry azy, inona maika azy. Fa tsy hitany le anjely fa izy ny nahita le anjely mitana sabatra hoe hamono azy, hanakana azy. Ilay apondra no
nahita le anjely dia nijanona le ampondra namikitra azy tamin'ny rindrina mba tsy hafahany mandeha dia tezitra tamin'le ampondra izy. Rehefa avy eo indray rehefa tafala teo nazeran'le ampondra indray izy, nahankiny tamin'ny tany voaraikitra tao tamin'ny feny dia tezitra izy. Dia nikapohan'le ampondra dia faran'le ampondra ny tenina anao fa maninona ry any kapohanao izy. Satria ianao tena manafoka ao izy ka. Tsy mety mandeha amin'izay aseko ataona dia hozy izy le ampondra. Fa angamo za tsy mandeha arak'izay ataonao foana hatramin'izay. Marina tokoa zany ozy izy. Inona zany? Efa miresaka amin'ny ampondra zao fa tsy fantany hoe ny ampondra miresaka aminy satria jambany masony. Jambany masony. Dia faran'le anjely nasehon'Andriamanitra taminy, niseho taminy. Dia eo izy vao tonga saina ratsy io ampondra io dia efa maty ianao ohatr'izay. Eo izy vao tonga saina zany. Zay vao nahiratra ny masony. Teo zany izy jamba tsy nahita. Fa nosokafan'Andriamanitra ny masony dia nahita izy. Nosokafan'Andriamanitra ny masony dia nahita izy. Andriamanitra zany no mahay manokatra an'io masontsika io. Tsika izay efa miziriziry amin'ny fahotana io, tonga le antson'Andriamanitra, tonga le tenin'Andriamanitra. Eno izay bitsika zay. Eno izay antson'Andriamanitra zay. Aza mifikitra an'io faratsiana io fa tsy mavonjy anao toerana misy anao. Tsy mavonjy anao io. Zay no mikasika an'iny zany. Ka ny adventiste zany dia zao. Ny adventiste mitandrina ny andro fahafito dia izy zany dia milaza ny tenany mihitsy manao hoe izy no miandry ny fiavian'i Kristy fanondroany ary izy rery ihany io fiangonana fahafito farany io. Ary izy milaza hoe izy ilay sisa zany. Kanefa tsy fantany zany fa izay fireharehany zay nefa maninona? Diso toerana zay satria fiheveran-tena zany zay satria Jesosy mihitsy no miteny manao hoe mividiana amiko ianao, diso io arenanao io. Diso io. Dia ohatr'izay ihany koa ny fiangonana rehetra amin'izao fotoana izao zany. Izay manana ny toerana hoe matimaty io zany. Amin'izao andro fiangonana farany izao. Be dia be mihitsy no fiangonana mirehare koa manan-karena. Ary ny fiangonana rehetra dia samy milaza daholo fa manana ny marina. Izay no manana ny marina. Ny adventiste dia miteny samby fiaran'Andriamanitra ity. Raha mivoaka amin'ity samby fiaran'Andriamanitra ity ianao dia very. Ao koa ny fiangonana sasany dia miteny, fiangonana apokalipsy koa izao miteny amin'ny Madagasikara any miteny izy manambara manao hoe ty fiangonana ity naorin'i Jesosy ity. Fa raha mivoaka ato ianao dia very ianao, simba ianao. Fa ny zavatra tsy fantan'ilay olona dia izao. Tsy ny fivoahana amin'ny fiangonana adventiste no mahavery, na ny fivoahana amin'ny fiangonana apokalipsy no mahavery, na fivoahana amin'ny fiangonana katolika no mahavery, na ny protestanta. Ny fialanao amin'ny Jesosy Kristy, izay no mahavery ianao. Satria tsy ireny fiangonana rehetra ireny no nividy anao tamin'ny rany, fa Jesosy no nividy anao tamin'ny rany, anaram-piangonana fotsiny angereny. Fa ny fahamarinana dia tokana ihany ny fahamarinan'Andriamanitra. Izay mivelona amin'ny fahamarinana io no velona. Tenin'Andriamanitra dia milaza manambara hoe iza ireo sisa ireo amin'ny boky ny apokalipsy. Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy, manana an'izay ve ianao? Raha manana an'izay ianao dia tany mafy izay, fikiro izay. Fa tsy hoe rehefa tsy ato amin'ity fiangonana ity na tsy amin'ity fiangonana ity. Fa izay ilay raha vao miteny izy manao an'izay, raha miala ato amin'ity fiangonana ity ianao dia very, dia izay ilay fiheveran-tena hoe manan-karena izy. Tsy fantany fa jamba izy. Sy mitanjaka, sy ory, sy mahantra indrindra. Ary tsy izy io arenao amin'io fa diso io arenao amin'io zany. Ary raha mbola manana an'izay fotom-pisainana izay izy dia izao tsy nandray lesona mihitsy izy tamin'ny conseil izay nomeny Jesosy na ny torohevitra izay nomeny Jesosy anazy. Na dia niteny ary Jesosy hoe mibeba ianao, mividiana amiko dimaso, mividiana amiko volamena voadio tamin'ny afo, mividiana amiko fitafiana. Ka raha mbola manana an'izay avinavina izay zany ilay fiangonana dia izao mbola tsy nividy zany izy hatramin'izay fa mbola mihevitena foana izy hoe manan-karena. Dia raha vao mihevitena amin'izay hoe manan-karena izay izy dia maninona? Mihevitena hoe mahiratra zany izy. Dia raha vao mahiratra izy dia maninona? Tsy afaka zany ny fahotana zany fa mbola mitoetra ho aminy foana zany ilay fahotana zany. Ka ny zavatra misy dia ity ho an'ireo izay mihevitena. Tsy fantany fa mizara roa ny fiangonana Laodikia. Fiangonana Laodikia zany dia mizara roa. Ho an'izay milaza manao hoe ny adventiste ny fiangonana farany. Ao koa ny sasany na ny apokalipsy koa za miteny manao hoe izay koa ilay fiangonana farany. Izy mantsy milaza ilay hoe fitinaman'ny mahavalo azy zany.
dia ao koa ny fiangonana sasany zany hoe zay ny tena izy sy ny karazany. Fa ny zavatra misy dia zao fiangonana roa lodiki. Io le tenin'Andriamanitra hoe dimy adala sy dimy endry. Ka le dimy adala sy dimy endry dia zao eo le anankiray zany matimaty milaza izy fa mahiratra. Ka io matimaty milaza fa mahiratra io le milaza hoe tsy manan-java mahory aho. Zany hoe dikan'le tsy manan-java mahory nge tsy mila ny fanampianao a Jesosy mahavita tena zany. Fa le Laodiki anankiray dia zao io le nibebaka, nividy le odi-maso, nividy ilay fitafiana fotsy, nividy ilay volamena voadita amin'ny afo. Io zany le izy io. Io le antsoina hoe izay maharesy. Lazaina ao amin'ny Apokalipsy 3 zany. Dia jerentsika ty amin'ny 5:20 aty fa mizara roa mihitsy io rehefa satria inona le fiangonana farany, fiangonana Laodiki dia zao miandry ny fivian'i Kristy fanondroana. Dia noarina satria fantatsika tsara fa ny kodin'ny vehivavy dia fiangonana ka noarina amin'ny Virjina 10 zay 10 adala sy 10 endry zany ny fiangonana zay mitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahaony lanitra. Noarina tamin'izay zany le fiangonana zay mitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahaony lanitra. Dia aiza amin'ireo ny toerana misy anao? Raisitsika kely zay Matthieu 5:20 dia vakintsika ny 9 ka hatramin'ny 17. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjina 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpapakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary naharitra ny mpapakatra dia samy rendriana avy izy rehetra ka dia natory. Ary no mamatin'alina dia nisy antso hoe indri ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry mba omeo kely amin'ny solika ireo izay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namaly ka nanao hoe sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpapakatra ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo Virjina teo ka nanao hoe tompoko voa izahay. Fa izy namaly io lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Eto zany ny fanjakan'ny lanitra dia hoarina ozy izy amin'ny Virjina 10 adala sy 10 endry. Samy niandry ny mpapakatra zany ireo. Niandry ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ireo. Niandry ny fiavian'i Kristy ireo. Fa zao le izy. Ny amin'ireo Virjina 10 ireo izy dia ny 10 adala ary ny 10 endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra ny solika fitaiza. Nitondra ny fanalany izy fa tsy nitondra solika fitaiza. Zany hoe nitondra lampy zany izy fa tsisy petrolina tao anatiny tao. Ary ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Zany hoe sady nanana rezerva zany izy no nisy koa tao anatin'ny fanalany. Ny zavatra nisy anefa dia zao ary naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrehana avy izy rehetra ka natory. Io hoe raha naharitra ela ny mpapakatra hatramin'izao ntsika dia miandry ny fiavian'i Kristy. Miandry tsika hoe ho avy Jesosy. Ary zany fiavian'i Kristy zany dia embenana zany miambina ianao. Mba eo le resana amin'le resaka fitafiana manao hoe mba tsy haloto ny fitafiantsika fa mba ho madio raha hanatrika ny tompo zany tsika. Sambatra izay miaro ny fitafiana ozy izy. Ka tsy maloto ny fitafiana. Dia izy no hanana anjara amin'ilay azonaina eo amin'ny tanana an'Andriamanitra. Dia afaka hiditra eo mivavahadin'Andriamanitra izy amin'izay fotoana zay. Ka ny 10 endry zany dia zao niaro ny fitafiana izy, niambina izy. Nisy ny tao anatin'ny solika, mbola nisy teo amin'ny fitondrany koa mbola nanana izy. Fa ny 10 adala dia zao tsisy tao anatin'ny fitondrany fa tao anaty solika sisa nisy tavela sisa tao. Samy niandry teo. Ny zavatra nisy tonga ny mamatin'alina. Eo zany le io moa le filazan'ny Adventiste zany le cri de minuit izy.
tonga ny mamatinalina zany amin'ny fiavian'i Kristy. Tonga Jesosy, iny Jesosy fa tonga ny papakatro, 5 andro tonga dia efa vonona, 5 adala, izy tsy nanatory dia lany le fanala. Mba nangataka tamin'le Virjina endry izy nanao hoe mba ameo kely zay tsy ampiny anay e. Raha nomezako anao izy ny anjarako ty dia zao tsy ho ampy ho antsika roa ty, fandana mividy ianao. Dia lasa izy niazakazaka, zany hoe amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy izy zay izy vao andeha hividy solika amin'izay zany. Nefa izy nanana fotoana teo am-piandrasana afaka nividy solika foana sy niomana tamin'izay zavatra zay. Dia lasa nanaraka ny mpapakatra ny Virjina Dimiendry dia nitsofoka tao amin'ny toerana fanasana ny fampakaram-bady. Retsy nefa lasa mbola nitady tany, tonga amin'izay izy nanondona tao amin'ny trano fanasana. Dia efa izy moa dia zay tomboky voay zay fa zaingy le Virjina niandry anao koa e. Dia ozy izy Jesosy manao hoe tsy fantatra akory ianareo, mivoa eo amiko ianareo ry mpanao meloka hozy izy. Mivoa eo amiko izy ianareo ry mpanao meloka. Koa amin'izany miambe nareo fa tsy fantatrareo na ny ora na ny fotoana. Tsy fantatra akory ianareo. Aoka re mba tsy ho tratran'izany. Aoka mba tsy avinavina hoe anan-karena. Ka rehefa ho avy ny tompony rao ny lanitra tsy ampy solika ianao satria tsy niambina ianao. Dia tsy nandray an'ny tompony amin'ny fiaviany. Satria tsy nisy le fanala andehananao manaraka ny kortezy miditra ao amin'ilay trano fanasana. Ho an'izay manana fanala zany no mahafaka mandeha manaraka an'iny kortezy iny. Mitsofoka ao amin'ny trano fanasana. Fa ho anao raha tsy manana ianao tsy tafidy trano zany ianao. Zao ny fotoan'andro ibebahana izay tiako no anariko sy fahaizoko ny tompo ka mibeba. Izay tiako no anariko sy fahaizoko ka mibeba. Dia hoarina amin'izay zany ilay fiangonana Laodikia. Mizara roa zany io fiangonana io. Misy 5 adala zany io, misy 5 andro io. Ny 5 adala reo zany le mbola mihevitena foana hoe zay manan-karena. Dia izy fivera tena manan-karena io jamba izy fa tsy hitany. Dia tsy afaka ny fahotany. Fa ho an'ny reto izay nahendro zany andro zany dia voatohana tampony tao hoe tena marina zany zavatra zany. Dia nibebaka izy, nividy volamena voadio tamin'ny afo izy, vidy fitafiana fotsy izy, nividy odi-maso izy, dia nampahiratan'i Kristy ny masony. Dia nibebaka izy. Nandray an'i Jesosy izy, vonona izy ny amin'ny fiavian'i Kristy. Zay ny zavatra tediavan'i Kristy amintsika zany. Ny zavatra tediavan'i Kristy amintsika ka zay izy hoe le fiangonana Laodikia zany dia napoarina ho an'ny fiangonana rehetra amin'izao vaninandro farany iainantsika zao rehefa mety ho antsoina hoe kristianina izy ka ao anatin'izay toerana maty izay izany. Ny zavatra misy koa dia zavatra hitantsika koa dia zao be dia be ny fiangonana izay mangataka fitahiana amin'Andriamanitra. Dia hoe mangataka fitahiana Andriamanitra ho taio izahay. Dia misy olona manontany tena mihitsy hoe manao na ry mivavaka nefa ilay fitahiana mbola tsy tonga hatramin'izao ny fitahian'Andriamanitra. Satria ny ankabeazan'ny olona mivavaka dia zao fitahiana no anandraina amin'ny Andriamanitra. Nahoana nefa ny tsy tanteraka ihany koa no famonjena anazy ireo, na tsy tanteraka ny fibebahana satria diso fangataka ange izy. Raha zavatra ranofo no angatanao amin'Andriamanitra, ho azonao ve izay zavatra zay? Andriamanitra manome anao izay ilainao rehefa tena maninona mandray azy tanteraka ianao tonga sy mpamonjy ny fiainanao. Izy nefa tsy raisinao. Nefa ianao hivavaka amin'Andriamanitra dia fanindriana ranofo no angatanao dia inona no azonao io? Inona no azonao? Ary raha mivavaka amin'Andriamanitra ary ianao hoe efa an'Andriamanitra ianao dia zao tenin'Andriamanitra dia miteny ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ny ankamaroan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia amin'ny resaka harena, amin'ny resaka vola, zany ny tediavan'ny fiangonana rehetra zao. Misy manao conférence mihitsy ary dia resaka zany. Te ho tafy ianao, zao atao. Te ho tafy ianao, tena saintsainao mihitsy izay tena tediavinao. Dia tanterahan'Andriamanitra zany ny fiangonana misy amin'izao fotoana zao. Maro ny fiangonana efa nalalana ny fahamarinana lasa amin'ny resaka hoe fitahiana, resaka ara-nofo zany. Dia rehefa tsy miambina ianao dia tsy fantatra intsony hoe aiza moa ilay tena marina sy tsy tena marina. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza
fa ny fihevitry ny nofo dia nofo, ny fihevitry ifanahy dia fanahy. Mifanohitra izy roa tota mba tsy hahafahanao manao izay tianao atao. Mifanohitra zany io. Andriamanitra, ny vahoaka an'Andriamanitra zany tsy any amin'ny resaka ara-nofo zany fa any amin'ny resaka ara-panahy. Ary ny resaka sakafo hoan'ny isan'andro dia tadidio tsara. Fa ozy Jesosy manambara manao hoe katsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra izay katsahana zany ohatra hoe miresaka hoe fitafiana, ny resaka hoe ara-bola, ny resaka hoe ara-materialy, ny resaka hoe kariera. Izao tontolo izao no mikatsika izany fatratra hoy izy Kristy. Fa fantatr'Andriamanitra fa ilainareo izany zavatra izany. Fa zao katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ho azonao izay ilainao zany, fantatr'Andriamanitra fa mahasoa anao izay zavatra izay. Amin'ny maha kristianina tsy mila hoe zavatra ngeza be anao iny. Rehefa manana ny anina hoaninao anao, manana ny tafianao anao, manana ny trano itoeranao anao, dia misaoran'Andriamanitra. Fa tadidio tsara fa nary Abrahama nary Jakoba aza dia taiza no mipetraka. Nivezivezy dia nipetraka hatramin'ny trano lay. Satria nahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Satria fantany fa miandry ilay tanàna tsara izay amboarin'Andriamanitra ho azy izy. Dia naleony vahiny sy mpivahiny teto amin'ity tany ity, zany lazainy any amin'ny Hebreo any. Naleony ho mpivahiny sy vahiny teto amin'ity tany ity. Nefa ny ankamaroan'ny kristianina zao dia mikasaka reno eto amin'ity tany ity. Lasa ilay fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity, fa tsy ilay any ambony. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe fa katsao ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra eto ambany. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra eto ambany. Ny ankamaroan'ny kristianina zao dia zavatra eto ambany. Dia rehefa izay ny katsahany, poka ny masony, jamba izy. Jamba ny masony tsy mahita an'izay zavatra izay. Dia rehefa jamba ny masony dia manao izay asan'izay tsy mahatonga azy zany amin'ilay fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra na amin'ilay fibebahana. Satria tsy tena tanteraka an'Andriamanitra izy. Tsy an'Andriamanitra tanteraka izy. Dia izao ny fitsarana aty amin'ny Osea aty, jerentsika kely mikasika an'izay zavatra izay. Izao ny teneniny aty amin'ny Osea zany. Jerentsika Osea toko 5. Raha isika aty amin'ny Osea toko 5. Dia izao no vakitsika mihitsy ilay izy. Izao ny teneniny eo amin'ny 9. Dia iza ny teneniny eto? Teneniny eto zany ny mpisorona, zany hoe na pastera, na mopera, na ny olon-tsotra, ny vahoaka rehetra zany resahana eto. Dia maninona hozy izy ny tsy afaka ny elokareo? Maninona ny fahotanareo no mitoetra zany? Dia eno tsara zao 9. Enonareo zao ry mpisorona, ary mandrenesa ry taranak'Israely, ary atongolany ny sofinareo ry mpianakavin'ny mpanjaka, fa ianareo no hihiran'ny hiaran'ny fitsarana, satria tonga fanjika ao Mizpa ianareo. Zany hoe tonga fandrika zany ireo izay mifikitra amin'ny harenan'ity tany ity, ireo izay mifikitra amin'ny fahajambana io zany, amin'ny toerana maty io zany. Ho anareo mpisorona, nareo pastera, nareo mopera, nareo mpitory ireo, nareo loholona, ho an'ny vahoaka an'Israely, nareo vahoaka an'Andriamanitra rehetra reo, teneniny ihany koa. Ho an'ny atongolany sofinareo ry mpianakavin'ny mpanjaka, ny amin'ny fitoram-panjakana ao daholo zany. Fa ianareo niaran'ny fitsarana ao izy, satria tonga fanjika ao Mizpa ianareo sy fandrika raty voavelatra ao Atabara. Dia inona ny zavatra teneniny eto? Dia jerentsika ny 9. Ny mpivadika dia fatra-pamono, fa izao kosa fa maizana azy rehetra hozy izy. Amin'ny teny gasy ilay izy tsy dia mazava tsara izay teny izay, fa izao ny teniny amin'ny teny frantsay. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Vokatry ny ataon'ny le vahoaka an'Andriamanitra zany, ny ataon'ny pastera, ataon'ny mopera io, mandeha amin'ilay fahajambana, amin'ny zavatra ara-nofo sy ny filana ara-nofo. Any ka adino ilay tena essentiel zany. Dia ny zavatra misy. Ny olona tsy mino dia vao maika mandeha amin'inona? Mandeha amin'ny fahotana, fa tsy tonga amin'ny fibebahana. Raha ianao zany tokony hitondra olona andeha amin'ny fahamarinana, vao maika ny olona mandeha amin'ny fahotana noho ny zavatra ataon'ilay fiangonana zany. Ianao ve hitondra olona
nge le tanteraka nge le zavatra voalaza mikasika ny fariseo sy ny mpanorandalàny. Ozy izy Jesosy manambara manao hoe nareo izy izy mitady olona hery manerana ny vazatany ozy izy ho ataonareo prozelita ozy izy. Dia rehefa vitanareo izy izy nahita azy natao prozelita ianareo dia nataonareo zanaky ny devolo izy izy mihoatra noho ianareo. Nataonareo zanaky ny devolo mihoatra noho ianareo izy izy. Tsy izany miteny an'izany. Kristy no miteny an'izany. Dia ahoana antsika amin'izany? Zay nge izy hoe ny infidèle zany na ny tsy mino zany ny olona nivelany zany raha tokony mba hoentina amin'ny fibebahana izy vao mainka indray ilay olona zany mandeha amin'ny fahotana sy ny faratsinana vokatry ny ataon'ilay fiangonana satria matimaty ilay fiangonana zany. Inona koa ny zavatra teneniny eo? Raha sia kely 9:4 zao no teneniny eo. 9:4 dia ahoana izy? Tsy avelan'ny ataony hiverina amin'Andriamanitra izy, le fiangonana zany io. Tsy avelan'ny ataony hiverina amin'Andriamanitra izy, fa ny fanampijangajangana no ao anatiny ary Jehova tsy fantany. Zany hoe ny asa ataony zany tsy mampiverina azy amin'Andriamanitra. Satria inona ny fanao aminy? Fanahy fijangajangana zany no ao anatin'ilay fiangonana. Inona moa zany hoe fanahy fijangajangana zany? Ny fiangonana ange no vadin'i Kristy. Ny dikan'izany dia zao manambady hafa izy. Firifiry arak'ilay tenentsika teo. Reny zavatra misy eo am-piangonana reny. Resaka rena ny tedavina, resaka filana rena, fijangajangana ange zany. Inona no ifandraisan'ny Kristy ozy izy? Amin'ny mamona. Kristy sy mamona tsy miaraka. Mamona zany ange areny. Io zany Andriamanitry ny arena zany io. Kristy sy mamona zany tsy miaraka zany. Dia nefa ao am-piangonana amin'izao fotoana izao lasa fikatsahana arena ao am-piangonana. Inona ny arahan'i Kristy amin'ny arena amin'izany? Misaraka zany. Zay ilay hoe fanahy fijangajangana zany zay. Ho an'ny kristianina rehefa misy manao joro dia lasa manao joro, dia manao joro firarazana. Rehefa manao trano na rehefa manao joro dia maka ilay tandrok'omby iny dia misy raha iny tsinona. Dia manatrika eo ny kristianina. Nefa hoe kristianina fijangajangana, fanahy fijangajangana ange zany. Zay ilay hoe matimaty sady mahay atsy no mahay aroa, sady eo amin'Andriamanitra no manao ny fanaon'izao tontolo izao ihany. Sady eo amin'Andriamanitra no mivavaka amin'Andriamanitra no manao ny fomba nentim-paharazana ihany. Fijangajangana zany. Rehefa tonga ny lahady na ny sabotsy mandeha mivavaka, fa rehefa tonga ny fiainana andavanandro dia manao kolikoly ihany, mandray kolikoly ihany. Fijangajangana zany. Fanahy fijangajangana zany. Rehefa misy problème manao ohatr'izany dia mandeha kely makany amin'ny carton mensuel na makany amin'ny voyant na makany amin'ny dadarabe. Fijangajangana zany. Dia normal zany raha ohatra tsy afaka ny heloko ilay fiangonana. Maro ny zavatra misy io. Miheviteny izy hoe manan-karena nefa mahatra indrindra izy satria nahoana ihany koa tsy mety misokatra amin'ilay fahamarinana izy. Satria fantany izy Jesosy fa ratsy ny asany. Ary rehefa ratsy ny asany dia tsy mety manatona ny mazava izy. Dia tsy afaka ny fahotana zany. Tsy mety mibebaka zany izy. Tsy afaka zay. Mila miala amin'izay no kristianina no miala amin'izay toerana izay zany no misy anao. Toy izany ihany koa ilay izy teo. Dia hono izy teo amin'ilay 9:4 tsy avelan'ny ataony hiverina amin'Andriamanitra izy fa ny fanahy fijangajangana no ao anatiny ary Jehova izy dia tsy fantany. Andriamanitra ange tsy fantany akory. Milaza izy hoe an'Andriamanitra fa tsy fantany Andriamanitra zany. Tsy fantany akory Andriamanitra. Dia eo amin'ny 5 dia teneniny mihitsy. Inona zavatra teneniny? Ary ny avinavin' Israely dia vavolombelona manameloka azy. Inona moa ny resantsika eto hatramin'izay? Miresakitsika ilay orgueil na ilay avinavina, ilay hoe arena ao anatiny. Dia io avinavina io ny vavolombelona mitsangana miapanga azy zany. Io no mitsangana miapanga azy satria hitan'Andriamanitra io avinavina io, fantany io. Ary ny avinavin' Israely dia vavolombelona manameloka azy ary Israely indrindra fa Efraima ho lavo keloka, Joda hiaran-davo
aminy ko zany hoe lavikeloka ireo zany hoe ny avinaviny zany miapanga azy ireo sy manameloka azy ireo. de eo amin'ny andininy faheniny mbola teneniny any izy hitondra ny ombony amin'ny manondrony izy ka andeha hitady an Jehova nefa tsy ahita azy Jehova efa niala taminy. Andeha zany izy hitondra fanatitra ho an Jehova fa nga Andriamanitra vidinao vola. Nga Andriamanitra rehefa tonga ny am-piambonana anao vola be aty ao sasany miteny rehefa hoe rehefa vita ny fitahiana ranofo dia izay anao vao mitondra fanatitra ho an Jehova. Zany hoe Jehova zany atao ambany zavatra, izay anao vao mandofa folo-karena, izay anao vao mitondra fanatitra. Efa tafita efa vao Andriamanitra miteny hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ny nazy indray ny zavatra misy dia zao katsao aloha ny volanao sy ny arenanao dia izay anao vao manao an'Andriamanitra. Mivadika ny rasa. Nga Andriamanitra zany ataonao ambany zavatra ohatr' izao zany Andriamanitra. Ataonao tsinitsinina zany Andriamanitra. Zay nge le izy. Ny ataonay ihany ny ataonay, ny hoaninay ihany ny hoaninay, ny tafianay ihany no tafianay. Fa aoko izay ho tononona amin'ny anaranao ka ahafahana tondromaso. Tononona fotsiny hoe zay kristianina, zay praif, zay advan, zay zao, zay tononona fotsiny. Fa ny ataony ihany, ny lambanay ihany ny lambanay, tafianay ihany ny tafianay, ny hoaninay ihany ny hoaninay, ny asanay ihany no ataonay. Fa aoko izay ho tononona amin'ny anaranao ka ahafahao tondromaso. Dia inona nambaran'ny Tompo? Andriamanitra tsy fantany akory izy. Andriamanitra tsy fantany akory. Dia teneniny eo amin'ny andininy faheniny. Izy hitady an Jehova mifanatitra iny anatitra vola. Nga Andriamanitra vidinao vola. Fa hozy izy nefa tsy ahita azy Jehova efa niala taminy. Dia tanteraka nge le teny. Le teny manao hoe rehefa matimaty ianao dia efa alohan'ny vavan'i Jesosy, zany hoe efa niala taminy Andriamanitra. Fa tsy hoe rehefa matimaty ianao dia mbola ho alohan'ny vavan'i Jesosy. Fiheveran-tena zay. Mbola mihevitena ihany izy. Fa ianao zany voatratra n'le toerana matimaty dia zao efa nalohan'ny vavan'i Jesosy ianao. Dia zay le teny efa niala taminy Jehova. Efa niala taminy Jehova hozy izy. Nefa tsy ahita azy Jehova efa niala taminy. Dia toy izany andininy fafito. Nivadika tamin'i Jehova izy. Manino izy nivadika tamin'i Jehova? Satria tsy nitady azy tamin'ny fony. Andriamanitra nanome azy andro ibebahana, manasa azy Andriamanitra, mividiana amiko domaso, mividiana amiko volamena voadio tamin'ny afo, mividiana amiko fitafiana. Fa nakipany fotsiny zay zavatra zay. Misy teny zay amin'ny fampianaran'ny boky amin'ny Adventiste dia miteny manao hoe raha ohatra hozy izy ka nanao ny asa ny fiangonana Adventiste ka nividy an'ireo zany fitafianareo, fitafiana fotsy, odimaso, nividy volamena voadio tamin'ny afo dia zao efa tonga Kristy ohatr'izay hozy izy. Misy an'izany fampianarana zany eo amin'ny bokyny Adventiste. Fa zany hoe tsy nanao ny asa ny fiangonana Adventiste, tsy nividy an'io zany izy. Dia hoe zay zany mbola mahatonga ny Jesosy mbola tsy tonga satria tsy navita ny asany izy. Bokyny zareo no milaza an'izany. Dia ahoana zany? Fa zao ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra mahalala ny orana fotoana. Fa zao tsy hoe hiandry ny Adventiste hibebaka izy zay vao hanatanteraka ny sitrapony. Na hoe hiandry ny apokalipsy hibebaka izy, na hiandry ny fiangonana hafa hibebaka izy. Fa Andriamanitra manome fotoana antsika andro hibebahana, fa rehefa tsy handray ny fibebahantsika dia zao ny fahatezerany no miatra amintsika. Ary efa nalohany vavany sady tsika. Ary tadidio fa ireo izay nasaina tamin'ny andro ny fampakaram-bady dia be dia be no nandà. Ka Andriamanitra afaka nifidy olona tamin'ny toerana hafa rehefa tsy hamaly ny antso ianao, ameno ny plasy ao amin'ny fampakaram-bady. Andriamanitra zany mahay manao an'izay zavatra zay. Anjarantsika zany zay anao tsika sa tsy anao zany tsika mikasika an'izay zavatra zay. Dia ino izy andininy fafito? Nivadika tamin'i Jehova izy nefa niteraka zazasary ankehitriny dia ho levony voalohambolana izy mba amin'ny zaralovany. Ahoana izy? Nivadika tamin'i Jehova izy ka niteraka zazasary. Zany hoe le zanak'le fiangonana zany dia zao.
amin'ny teny frantsay ny ilazana izy io dia hoe enfant illégitime. Tsy ohatran'ny hoe zaza sara zany zaza tsy ekena zany, tsy eken'Andriamanitra zany. Zaza tsy eken'Andriamanitra zany, enfant illégitime tsy manaiky an'io, tsy zanaka io izy Andriamanitra, tsy zanaka io. Zany ny zanako amin'ilay mpiangonana nefa zaza sara zany. Dia ahoana zany? Zay zany safidiny ianao zany zay raha amin'izay toeran'izay. Inona moa ny antony mahatonga an'izany rehetra zany? Fangasany tonga ho azy. Fa io ny mpitondra ihany no antony mahatonga an'izany zavatra rehetra zany. Dia manaraka fotsiny mpinao aminy. Eo amin'ny 10:10 izy mitenin'izany, zao mitenena 10:10. Ny mpanapaka ny Joda dia efa tonga toy izay namindra faritany. Ka ireo no ampidinako ny fahatezerako toy ny fampidina rano izy. Ny mpanapaka ny Joda, ireo lehibe, ireo pastera, ireo mopera, ireo loholona, ireo evanjelistra, ireo milaza zo mpaminany. Ireo rehetra ireo dia iny zany, ny mpanapaka ny Joda zany io, ireo lehibe eo amin'ny Israely, ireo lehibe amin'ny fiangonan'Andriamanitra ireo zany. Ny mpanapaka ny Joda dia efa tonga toy izay namindra faritany. Zany hoe Andriamanitra zany nametraka inona? Nametraka borne zany Andriamanitra. Rehefa jereo tsara rehefa mamaritra tany iny ianao, ohatrany hoe manana tany hektara ianao, dia tsy maintsy makany amin'ny domaine ianao, dia manao inona? Mametraka borne ianao rehefa avy eo zany mamaritra ny faritaninao. Andriamanitra zany manana an'izay faritany izay, manana borne. Io ilay antsoina hoe norme zany eo amin'ny soratra masina. Le norme amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ireo mpanapaka nefa dia zao namindra an'io borne io. Raha ny fiafian'Andriamanitra tia ny borne nareo tsy mahazo mivoaka amin'ity fefy nareo. Izao ny norme rahanareo atao amin'ity fefy ity. Nafindra an'izay. Lasa misy fampianarana avy any ivelany be dia be tonga ao. Izay tsy an'Andriamanitra. Izay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe tsy fantatra akory izy. Izy milaza hoe izy nefa za tsy mahalala azy izy. Tsy fantatra izy. Ahoana izy eo amin'ilay andininy fahenina teo? Hoe hitondra ny ombiny aman'ondriny izy ka andeha hitady an' Jehova nefa tsy nahita azy. Jehova efa niala taminy. Jehova hozy izy efa niala taminy. Dia eo amin'ny andininy faefatra tsy avelan'ny ataony hiverina amin'Andriamanitra izy. Satria ny zavatra ataony zany fijangajangana tsinona. Dia hozy izy ary Jehova tsy fantany. Ary Jehova tsy fantany. Milaza izy malala fa tsy fantany Jehova. Satria efa namindra inona izy? Namindra ny faritaniny izy. Misy norme eo napetrak'Andriamanitra. Misy maridrefy eo napetrak'Andriamanitra. Nihoatra n'izay rehefa izay izy. Izay no nataon'ireo mpanapaka rehetra ireo. Nihoatra ny fefy daholo. Jesosy nefa niteny ho an'izay mihoatra ny fefy dia inona? Mpangalatra. Fa an'izay miditra ny varavarana zany ny an'i Kristy zany. Kristy miditra amin'ny varavarana, Kristy ilay tena varavarana. Fa izay mihoatra ny fefy dia mpangalatra. Izy nefa naninona? Nihoatra ny fefy daholo ireo. Normal ny Kristina miteny manao hoe mividiana amiko fa le anao tsy izy. Satria nahoana efa nihoatra ny fefy. Mividiana amiko. Zay zany ny torohevitra men'i Jesosy, mividiana amiko. Mividiana amiko volamena voadio tamin'ny afo. Mividiana amiko fitafiana fotsy, mividiana amiko odi-maso. Mahazo toy ianao ka mibeba izy. Mahazo toy ianao ka mibeba. Apokalipsy 3:7-9 misy an'izay. Mahazo toy ianao ka mibeba fa zay rehetra tiako no anariko sy vaiziko. Kanefa dia zao amin'ilay toerana mahalodika azy maty mafy dia mafy aminy no anaiky hoe zangy diso hoe. Satria zany zavatra fanetretena zany koa tsy moramora zany ho an'ny olona rehetra manaiky fa meloka dia hibeba. Fa mbola miezaka samy manamaritra eny daholo. Dia rehefa zay no atao dia zao tsy voafafa ny fahotana, tsy voavela ny eloka. Tsy voafafa ny fahotana ary tsy voavela ny eloka. Inona ary zany no vahaolana ho an'ireto mihevitena ho mpanan-karena ireto nefa tsy mpanan-karena fa mantra. Satria zareo mihevitena hoe mpanan-karena zany. Ho an'ireto fôrisy reto zany. Inona ary zany no vahaolana ho an'ireto mihevitena azy ho manan-karena reto. Dia ny vahaolana zany dia avy amin'ilay mandondony eo am-baravarana dia ilay maka an'ilay toerana mpangataka nefa tsy mpangataka. Ny anankiray zany milaza azy ho manan-karena kanefa tsy manan-karena fa mantra. Ny anankiray indray tena manan-karena, Andriamanitra zany io, fa maka ny toerana ilay mantra.
satria ny manitra ange no mandondom baravarany mba mangataka. Dia Andriamanitra no mandondona. Any ivelan'ny varavarana no misy an'Andriamanitra. Ianao zany eo tranao, mitranonao, milazanao manankarenao. Mandondona Andriamanitra. Oh Dieu! Toko 7:20 Apokalipsy eo anao izy eo. Apokalipsy toko 7:20. Dia zao no teneniny eo. Apokalipsy toko 7:20. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihain'ny feko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiaro sakafo aminy, ary izy amiko. Andriamanitra indray zany no mandondona eto. Izy izay manan-karena, izy indray mankatoerana manitra mandondona. Ohatran'ny hoe mba miangavy eo tranonao zany io mandondona. Oh Dieu! Dia raha ohatra zany ianao ka vonona ny andren'Andriamanitra dia manokatra ny varavarana. Satria Andriamanitra ange tianao izay rehetra tiako no anarako sy fahaiziko. Io ohatrany tamin'ny andron'ilay Solamita zany izy io ao amin'ny tonikiran'ny Solomona misy an'izy io. Misy ilay hoe vavy Solamita dia misy an'i Salomona. Dia mandondona i Salomona, mandondona mba hosokafan'ilay olontiany zany, miandro hosokafan'ilay olontiany ao izy. Oh Dieu, jeresy kely ange zay. Ao amin'ny tonikiran'ny Salomona ao toko 5:5. Ny zavatra hitantsika eo. Aty arinan'ny Salamo aty zany misy an'izay. Aty arinan'ny Salamo dia arinan'ny oabolana. Misy an'iny zany. Aty zany misy an'izy iny. Dia tonikira toko 5 dia ina ny teneniny eo amin'ilay 5. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'izay mandray ny antso zany dia manokatra ny varavarana. Dia zao no zavatra teneniny eo amin'ny 5 izy. Dia zao ny zavatra teneniny eo amin'ny 5. Ina ny zavatra teneniny eo? Natory eo nefa nahatsiaro ihany ny foky, indray ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay aho ry havako, ampakariko. Voay aho ry havako, mandondona izy zany. Natory eo nefa nahatsiaro ihany ny foky, indray ny feon'ny malalako izay mandondona ka manao hoe voay aho ry havako, ampakariko. Ry volo malalako ilay ahy tsy misy kilema. Voay aho. Dia ary amin'ny 5 nitsangana mo varavarana ny malalaka ihany aho. Nitsangana mo varavarana. Zany hoe nitsangana Solamita zany. Anokatra ny varavarana. Ty le malalako. Ianao ve ahoana? Malalan'Andriamanitra ianao. Vonona ve ianao anokatra ny varavarana io? Mandondona ny tompo. Ho an'izay vonona zany anokatra n'izay varavarana zay dia ina ny zavatra mitranga? Andray le fampanantenan'Andriamanitra izy, andray le promessin'Andriamanitra zany izy. Dia ino io promessin'Andriamanitra io an'izay manokatra n'izay varavarana zay? Eo amin'ilay toko 7:20 amin'ny Apokalipsy. Mandray an'izay promessin'Andriamanitra zay zany ianao raha manokatra ilay varavarana. Toko 7:20 dia zao no teneniny. Izay maharesy dia avelako hiara mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana. Ho anao zany raha manokatra ny varavarana io zany ianao, hoe izay maharesy ozy izy, avelako hiara mipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka tamin'ny raiko eo amin'ny seza fiandrianana. Fantatsika tsara fa Kristy zao dia miara-mipetraka amin'ny ray eo amin'ny seza fiandrianana, eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra Kristy mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ka raha mandresy ianao dia hiara-mipetraka amin'ny Kristy ihany koa ianao amin'ny seza fiandrianana ozy izy, raha mandresy zany ianao. Zay zany promesy omen'Andriamanitra antsika zay. Na fampahatokiana omeny antsika zany zay. Ka raha mandray an'io zany ianao, raha manokatra an'io varavarana io zany ianao dia tadidio farindram-piainana vaovao zany no omen'Andriamanitra anao. Ary fampanantenana no omen'i Kristy hoe hiara hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako ianao ozy izy. Raha manokatra zany ianao, ilay varavarana zany ety ambany. Satria miankana aminao zany io fanokafana ny varavarana io. Vonona ve hanokatra an'izay varavarana izay ianao? Ka raha manokatra ny varavaranao ety ambany ianao, dia hosokafan'Andriamanitra anao ihany koa ny seza fiandrianany any an-danitra zany, ka hiara hipetraka amin'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianany ianao. Miankana aminao zany zay zavatra zay. Vonona ve ianao handray an'izay promesy? Finoana koa nefa zay. Be dia be no mety zany ve dia mbola ho tanteraka, zany nefa nampianarina hatramin'izay ve dia ho tanteraka?
fa rehefa tsy mino ianao dia tsy tanteraka aminao zay. Raha mino ianao dia tanteraka zay. Fa raha manokatra ny varavarana zany ianao dia rindram-piainana vaovao no omenanao. Sokafanao ny varavaran'ny fonao hidiran'ny tompo amin'ny fiainanao. Ary rehefa manokatra an'izay ianao dia manao hoe men'Andriamanitra anao koa ny seza fiandrianana any an-danitra hipetrahanao miaraka amin'ny Kristy. Zay ilay teny nomena teo. Dia izay ny antony mahatonga hoe raha vao miditra isika amin'ny toko fahaefatra dia inona ny zavatra hitantsika amin'ny toko fahaefatra io? Tonga dia fisokafan'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra. Toy amin'ilay seza fiandrianana satria ny fisokafan'ilay seza fiandrianana mantsy amin'ilay toko fahaefatra. Ohatra raha isika fotsiny eo amin'ny andinin'ny voalohany zao toko fahaefatra andinin'ny voalohany dia hoy rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana ny voa tany an-danitra. Rehefa afaka izany dia indro nisy varavarana ny voa. Andriamanitra izany miandry ilay varavarana eto ambany hisokatra. Mandondona aminao sokafy io varavarana eto ambany io. Dia rehefa sokafanao zay dia jereo fa toko fahaefatra tonga dia hoy izy rehefa afaka izany dia hitako fa nisy varavarana ny voa tany an-danitra. Dia rehefa nisokatra io varavarana ny voa tany an-danitra io dia inona ny teneniny eo amin'ny andinin'ny faharoa? Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho ary indro seza fiandrianan'Andriamanitra mipetraka tany an-danitra. Ary nisy anankiray mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ilay seza fiandrianan'Andriamanitra nipoitra teo. Izay mahare sosa izy dia manao avela araka io toetramiko eo amin'ny seza fiandrianako tahaka ny nandreseko koa ka niarahako nipetraka tamin'iray teo amin'ny seza fiandrianana. Raha mpandresy zany ianao dia izay hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ianao tahaka ny petrahana Kristy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mahereza mahatanjaha ny tompo maninona hiahtsika sy tantana antsika mampanantena antsika zavatra lehibe sy fahagagana lehibe raha volontsika ny andray any tompo ka hanokatra ny varavarantsika hidiran'ny tompo ao amintsika. Sorantsika ny lesona izay zany ny vita tamin'ny teny ity. Mbola tsy vita tamin'ny teny ity indray fa faranantsika amin'ny heriny zany ilay izy. Dia mamarana amin'izay isika dia amin'ny heriny ihany koa zany isika raha sitrapon'Andriamanitra dia manao ny paralelisme zany na ny fifandrifiana ny amin'ny fiangonana fahafito dia ny tsy trompetra fa ny tombokase fahafito zany. Hoe inona ny tombokase mifanandrify amin'io dia ny tombokase fahafito zany dia ny tombokase fahafito farany dia hojerentsika izay amin'ny lesona manaraka. Saorana ny tompo lehibe izay vita voninahitra n'Andriamanitra hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra ray io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao izay tamin'ity an'ity indray. Misaotra ny amin'ny lesona izay mbola nomenao anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. Manamasinana anay ray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Voninahitra ny eo an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Hatramin'izao koa mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao ray tonatrenao misaotra Jehovah tompony maro. Amen. Dia manao velomantsika. Baibai indray manaraka indray. Mahazo tody daholo.